maky ny tenin'Andriamanitra tsika tena tiako ianao hoe nifantoka tsara satria mahafinaritra tokoa le hira teo dia hoe sao dia sanatria tiany toriteny ho renesitsika farany mety ho anahy zany mety ho anao zany tsy akifidy taona mihitsy fa mila mandrenao androany tsika dia hoe tsika ifampahirezana androany dia tenin'Andriamanitra anankiroa ihany. Tenin'Andriamanitra voalohany dia ny Lioka 4:20-21 dia faharoa Romanina 4:9-17. Hovakitsika tsirairay amin'ny anaran'i Jesosy. Lioka 4:20-21 fa noho ny maraina koa tamin'ny andro voalohany amin'ny andron'ny herinandro dia nakany amin'ny fasana izy nitondra ny zava-manitra izay efa namboariny. Arita ny fahindro ny vato efa voakody niala tamin'ny fasana dia niditra izy nefa tsy nahita ny fatin'i Jesosy tompo. Ary raha mbola very hevitra tamin'izany izy indreo nisy roa lahy niseho taminy mitafy fitafiana manelatselatra ary noho natahotra izy ka niankohaka dia hoy izy roa lahy, nahoana no ato amin'ny maty no hitadiavanareo ny velona. Amen. Vakitsika indray ny Romanina 4:9-17 voavaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Fa ny amin'ny nahafatesany dia maty ny amin'ny oti indray mandeha izy, fa ny amin'ny havelomany kosa dia velona ho an'Andriamanitra izy. Ary eo ka ho tahaka izany koa ianareo, ka ny tenanareo dia ataovy efa maty ny amin'ny ota fa velona ho an'Andriamanitra ao am Kristy Jesosy. Koa aza vela ny ota anjaka amin'ny tenanareo mety maty, anarahanareo ny filany. Ary aza manolotra ny momba ny tenanareo amin'ny ota ho fiadian'ny tsy fahamarinana, fa tolory kosa ny tenanareo ho an'Andriamanitra toy ny efa maty nefa velona, ary momba ny tenanareo ho fiadian'ny fahamarinana ho an'Andriamanitra. Amen. Zavatra anankiroa lehibe ny zavatra tiany Tompo ho fantatsika androany fampahirezantsika ihany koa. Voalohany indrindra rehefa nandeha tany amin'ny fasana izy miravavy dia ny zavatra nilazain'ny anjely taminy dia nilaza hoe maninona anao ty amin'ny maty no hitadiavanareo ny velona. Dia amin'ilay andininy vakitsika tamin'ny Romanina 5:9 teo indray rehefa maty tamin'ny ota, natao maty, natao ota Jesosy, dia noho rehefa maty ho an'ny ota dia velona ho an'Andriamanitra. Zay zavatra zay tena lakile ho atsika kristianina, ho atsika zanak'Andriamanitra indrindrindrindra hoe aiza ho aiza izasy anao. Io toriteny androany io fampahirezana androany io dia milaza mihitsy no hoe lasa fahazarana ny tombavaka sy ny fandehanana ny mpiangonana, satria efa atao isan'andro ny zavatra moa rehefa atao isan'andro zavatra rehefa atao fahazarana dia lasa ohatrany mandehandeha ho azy. Maninona tsy natao hoe andeha nandrana talata nandeha mivavaka ho an'ny mpiangonana dia amin'ny herinandro ataoko hovavaky le andro, mety tsy monotone ozytsika, fa amin'ny fotoana izy lasa monotone mandeha makany mpiangonana foana amin'ny fotoana ora mitovy dia lasa ny efarany lasa manao présence ny olona anankiray. Misy ten'Andriamanitra izay zay niteneniny Jehova nampaniteneniny tamin'ny Isaia 29:13. Isaia 29:13 dia nazava tsara ny tenin'Andriamanitra nilazan'izao izy hoe ireto olona reto izy dia midera anahy amin'ny olony, manatona anahy amin'ny vavany, fa ny fony dia lavitra. Zay zavatra zay dia zavatra fampisehoana ny atao hoe religion amin'izao androntsika farany izao. Lasa ny olona anankiray zany manana tendance hoe ny zavatra ivelany no atao endrika maka amin'Andriamanitra. Zavatra ivelany no eritreretina isehoana fa efa zanak'Andriamanitra izy. Nefa zao Andriamanitra hotsika maninona anao ty amin'ny maty no hitadiavanao ny velona. Any amin'ny Lioka 20:9-17 dia zao ny tenin'i Jesosy hoe Andriamanitra ozy dia tsy Andriamanitra ny maty fa Andriamanitra ny velona. Inona ny tiana lazaina amin'izany? Tsy ianao le mbola maty ny fahotanao taloha, tsy ianao le mpanota taloha le mandeha makany am-piangonana fotsiny,
notadavin'Andriamanitra fa rehefa maty ianao ny otanao a dia ianao le velona amin'izay hoe Andriamanitra n'le velona ny Andriamanitra Andriamanitra n'le olona mahitsy foana ny Andriamanitra fa tsy araky ny hoe mandeha fotsiny araky n'le fampahirezana fitariana teo moa le hoe makadilo amin'ny sofin'Andriamanitra ny vavaka ataon'ny olona sy ny fanatitra jamba ataon'ny olona satria tsy araky ny sitrapony ny ao am-po Andriamanitra tsika any amin'ny Salama any amin'ny Samoela voalohany toko 5:7 hoe Andriamanitra raha mijery tsy tahaka ny olona raha mijery ny ivelany fa Andriamanitra kosa raha mijery dia ao anatin'ny fo androany tsika dia mantatra bebe kokoa hoe aiza ho aiza ny tena fanompokan'Andriamanitra aiza ho aiza tokoa ma tempoly isika ne taloha nisy any hoe tany amin'ny testamenta taloha nisy any ty atao hoe ny tempoly de le trano be de eo le misy an'le hoe toerana masina indrindra eo le misy kilafilafy le tsy mahazo miditra ao raha tsy mpisorona be fa mpisorona be atsika efa nipetraka eo kavanan'Andriamanitra zany hoe efa nalalaka le aiza moa zany le kilafin'izay eo amin'ny andro eo amin'ny mahaenao tempoly ianao le toerana fanahy iny ny atao hoe toerana masina indrindra ary le ao amin'le amaslehnao a iny le toerana masina iny le hoentinao hidirana le vavanao io de ny ivelany zany le mbola io le mbola diovina tanteraka le ava malalo amin'ny tompo zavatra mahafinaritra be de zao hoe Jesosy Kristy mihitsy no tena hoe nandrara indray andro any amin'ny tadidinareo le tantara ndre mandela nisy mpatsaka vehivavy natsaka any amin'ny Jaona toko 4 andininy 7:20 ka hatramin'ny 3:20 izy iny de nilaza an'izao izy hoe any amin'ny 1:20 izy nilaza hoe tamin'ny taloha izy nirazam-bianay mivavaka amin'ny tendrombohitra sy any Jerosalema fa Jesosy kosa de nanitsy azy mihitsy hoe tonga ny fotoana ankehitriny ozy izy Andriamanitra de mivavaka de mitady mpivavaka zay mpivavaka amin'ny fahamarinana sy amin'ny fanahy sy fahamarinana inona ny tiana tongavana zany le toerana masina indrindra ao amin'le fanahinao mihitsy noentinao hidirana an'Andriamanitra le tenanao mihitsy ny atao hoe tempoly amin'izao fotoana zao misy ny olona sasany de mbola gejainy ny atao hoe religion gejainy ny atao hoe mpitondra fivavahana rehefa tsy mahita le mpitondra fivavahana izy fa raha olona hafa no mitory eo amin'le fiangonana de tonga de fa malemy efa tonga de hoe akaiza ny pasteur fa tsy onga pasteur lasa congé tsy hoantsony zany zavatra tokony ho fantatry le olona de zao hoe tokony ho fantatsika kristianina de zao hoe ianao tsy andevojin-javatra intsony fa maninona moa no nytenen'ny Jehova le tamin'ny Isaia 29:13 hoe reo olonareo izy manantona amin'ny vavany ary midera-molona fa ny fony tsy ao satria nanolo nosoloa ny didin'olombelona ny zavatra nomen'Andriamanitra zany hoe namorona karazana religion amin'izay ny olombelona namorona nyty hoe ty tsy azo atao tsy maintsy makatso rehefa hoatsy amin'ny pasteur tsy mahazo makao amin'ny pasteur direct fa tsy maintsy mbola makao amin'ny assistantny na tsy maintsy makao amin'ny secrétaireny lasa misy protocole satria lasa maka ny placen'Andriamanitra le mpitondra fivavahana de rehefa ivelan'io toeran'io de lasa atao hoe tsy avitra ny olona anankiray satria io ne le vala nefa izasy anao no atao hoe tempolin'Andriamanitra hitoerana ny fanahin'Andriamanitra na aiza ianao na aiza na ataoko hoe any amin'ny trano fisainany ianao mandeha mivavaka de zay ny atao hoe eo ianao akaiky an'Andriamanitra zao le izy Jakoba toko 4 andininy 7 de milaza an'izao ny tenin'Andriamanitra hoe Andriamanitra dia manatona an'Andriamanitra de anatona anareo izy zany hoe diovy ny tananareo ry mpanota diovy ozy izy sainareo ry pirorosaina zany hoe mila madio ny anatinao satria manjary mitovy amin'ny fariseo sy ny mpanora-dalàna tsika ozy izy Jesosy tamin'ny fariseo sy ny mpanora-dalàna lozanareo ry mpanora-dalàna sy fariseo diovinareo lovia sy ny eny ivelany fa ny ao anatiny ozy izy de tena maloto satria haindry zareo le manao an'le akanjo mirebareba imasin'ny olona haindry zareo le mody tsara fanahy miresaka mitsikitsiky tsara rehefa mifanena amin'ny olona de tena zany ny tena olona masina be eto an-tany tonga fa ny ao anatiny nefa tena tsizy mihitsy potak'izay izy afaka fefakadiny avy eo izy dia mifanalika ozy tsika fampiteny ratsy manao any namany hoe ty adala manao any namany
ianao vao ianao olona tsisy dika nefa nytenin'i Jesosy ahoana izy Jesosy any amin'ny Matthieu 5:2-20 zao mbolaza ny hoe ianao izy raha manao any namanao hoe foky ianao izy na adaly ianao insensé dia mendrika ho any amin'ny elo ianao nefa le vavy iny namohanao an'izay hoe le adaly tisy ny teny ratsy dia avy eo ozy izy ny Jakoba 3:20 mendrika avy eo izy raha vavy iray ihany no hiderana sy anozonana nefa dia zay le endrika ny kristianina amin'izao fotoana rehefa malalao amin'ny tompo enjana be no hoe atolory ny tenantsika atolory ho fanatitra velona ho an'Andriamanitra Romanina 12:2 dia milaza hoe mananatra anareo ary rahalahy atolory ny tenanareo ho fanatitra velona ho an'Andriamanitra satria manino izasy ianao tsy mietehitra intsony amin'le hoe andeha variana ameko exemple anankiray nareo misy fiangonana tsy hanonona anarana manao collecte mihitsy amin'ny resaka vola hoe ho any Israel isam-taona isan-taona 1500 francs miala eto Toulouse dia zavatra natao tao am-piangonana tena angamba atao hoe olona 3 amanefatra sisany tsy nandeha dia noho niverina avany izy dia ny zavatra natao nampilendalenda amin'ny mpiangona tsy nandeha le paster io tena nafinaritra ny zavatra tany sy tena tsapanao mihitsy le akaikin'Andriamanitra mihitsy teo amin'le fasan'i Jesosy mihitsy zay ozy izy tena mangina dia misy an'izany hoe tsy mahazo miteny fa mandalo eo amin'le toerana nandehanan'i Jesosy mitondra le lakroa ony dia tsy mahazo miteny satria ony ajaina le toerana dia vomafo izy zay tsy nandeha fa tena tonga dia nendrasaka teo am-piravana le paster zany ve ho any zavatra torianao paster malahelo amin'ny plaza aminao malahelo satria ianao zany natao hoe mpanompo sampy mialatsiny itenenako nahitsiko le paster tonga dia nitsiko asany ianao na évangile na fitediavam-bola na évangile inona ny torianao satria ny ianao latsainao le mpiangona tsy nanana moyen nandeha nakany lazainao hoe vomafy ianareo satria tsy nahitan'ny Andriamanitra ny amiko koa dia zao ny any marina amiko dia zao Salamo 145 dia milaza hoe Andriamanitra dia akaikin'izay miantso azy akaikin'izay miantso azy fa tsy hoe voatery ho any Israel vao mahita azy tsy voatery izy satria za le te-polo velona araky ny voalazan'ny Paoly any amin'ny Korinthiana 2:1-9 hoe olom-boavidy ianareo ka manolora ny tenanareo fanatitra velona ho an'Andriamanitra izasy ianao tsy mila exigence intsony io hoe tsy maintsy makaria na hitady aria situna kely aria ary metimety sy tsy metimety mbola tsy irany tenanao anao fa zanak'Andriamanitra matoa mbola mivezivezy ohatr'izay fa rehefa tsapanao ianao fa tena zanak'Andriamanitra naiza toeranao bebolo ny bazy voalohany indrindra dia zao aza mieritreritra ny hoe doktrina ny anina be olona be atsy amin'ny doktrina tsy mahafinaritra be tena ohatrany ny olona moa sasany rehefa mila fiderana be any dia ohatrany hoe mangoritsana mihitsy hafa nare an'le ira mahafinaritra be mangoritsana ianao fa tsy fantatra hoe ho any amin'ny elo ianao sa ho aiza fa ny tena marina aminao hoe akaiky anao tokoa ve le tompo tena efa ao anatinao ve le ianao ve le tena te-po le fanananao ve le fanan'Andriamanitra zay ny zava-dehibe tena efa azonao antoka ve fa tena ianao na eny an-dalana raha miresaka amin'Andriamanitra dia azonao antoka ve fa tena eo akaikiny ianao zavatra ny idro zany satria zao ny zavatra tiako tenenina dia zao hoe dia mandeha Paoly dia nilaza any amin'ny Timoty 2:7-20 2 Timoty 2:7 hoe Andriamanitra moa izy malala ny azy sy Andriamanitra dia malala ny azy zany hoe masiny tombo-kase zay miantso an'Andriamanitra izy dia aoka hiala amin'ny ratsy any hoe ny ratsy atao ihany ny fitsonan'Andriamanitra atao ihany ny ratsy atao ihany izy ny fitsonan'Andriamanitra atao ihany me anao mirahira be miramasina be anao mandritry ny adiny 10 fa ny avy eo anao raikitra indray ny teny ratsy avy eo anao hoe zava-poana mamita tena fa zay le mahatonga ny Jesosy amilazany hoe le mpanora-dalàna hoe diova aloha ny ao anaty diovy ataovy zay tena akaikaizanao an'Andriamanitra hoe tena efa ao anatinao ve le fitoerana masina indrindra ao anatin'ny fonao ve sa ianao mbola le mpanaraka fotsiny hoe dia ho arindray fa arindray malaza arindray fa arindray nahitana tao tsaratsara ny tonteny ary aza metehitra amin'izany fa ndehtehery dia hoe voaray anao ve le fanan'Andriamanitra efa namenanao sa mbola lavitra anao satria zava-poana mitovy amin'le mpatsaka vavy nytenenin' Jesosy any ianareo hoe ianao amin'izay fotoan'izay hoe any anay aty amin'ny tendrombohitra ihany nahitana an'Andriamanitra ary anay Jerosalema ihany fa ny tany hafa zany zero tsia
Jesosy efa niteny mazava ny matitoko fa 7:10 raha misy rona teny no mivorosy amin'ny anaraka de hoaiza eo voany zany hoe na ny betafitsika zao de miara mivoratra de efa eo izy fa tsy hoe raha efa tsy Jerusalema mila mandamy vola 1500 € voa lasa ilay Jerusalema any aza vao azoko antoka vovonjy fa rehefa tsy zay zany de tavela ka zay zavatra zay zany tokony hiala amin'ny toetsaina kristianina amin'izao farandro faran'izao hoe aiza aiza ny tena misy amin'izao fotoan'izao hoe tena le Andriamanitra ve fa tena atoaniko velona atoaniko ve le Andriamanitra satria tadidio tsara le tenin'i Jesosy le mandeha ny Jaona 4:17 Jaona 14:17 de mazava tsara le raha misy tia dia mandeha ny teniko de tia ny teniko dia ho tia azy ary noraiko ho tia azy ary akao aminy izahay tsy teny hoe izay izy tsy teny hoe akao aminy fotsiny akao aminy izahay ka onina ao aminy zay le mahatonga an'le misy le fitoerana masina indrindra ao anatinao de le fanahy masin'Andriamanitra zay nitoetra ao anatinao de iny le mahatonga an Jesosy hoe nampiavana atsika tamin'Andriamanitra satria taloha no mbola mila an'le mpanao sorona be fa ny tenanao ane mpisorony ianao tiako ny teny anao hoe mpisorony ianao satria ahoana ny tenin'ny Petera 2:2-5 hoe natsangana indray ianareo firene mpisorona ho an'Andriamanitra nalain'Andriamanitra ho an'ny tena no fitoeran'ny fanahiny zany hoe ianao mihitsy zany le mpisorona amin'izao fotoan'izao fa aza miandry any ranona tsony hoe ry mpisorona na fa zako zao efa mpisorona azonao antoka fa ianao mihitsy le natson'Andriamanitra ho lasa mpisorona ho an'ny hafa indray ianao rehefa malalo amin'ny tompo inona moa zavatra lesona tsara tongavantsika androany aza manaiky kejaina religion intsony isika aza manaiky ny fombafomba ny zavatra ataon'ny olombelona mamoriporona lalàna be tsonitsika fa efa foy ny andro fa ataovy zay mahatonga anao hoe inona ny targetra inona ny zavatra katsaina zay mbola matimatesany Paoly vonony momba ny tenanareo ety tany momba ny fijangajangana momba ny zavatra momba ny nofo rehetra fa sainy ny zavatra any ambony tsy mila ampastely anao vao afaka mamono ny tenanao tsy mila ny ranony anao vao afaka mamono ny momba ny tenanao fa inao ihany rehefa tsapanao hoe le fanan'Andriamanitra no mitariky anao amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra zay vakinao zay mahatonga amin'ny teny hoe miverena amin'ny baiboly aza miverina amin'ny toritenin'ny hafa na amin'ny toritenin'ny hafa lany andro eo na raha hijery karazana toriteny 100 fa ny tiako tenenina de hoe miverena amin'ny bazy dia ny tenin'Andriamanitra dia amin'ny baiboly io ihany rehefa fantatrao io rehefa azonao io de na misy olona te amoriporona zavatra de tonga de midiserneny fanahy ao anatinao hoe tsy izy zany fa heviny zany fa tsy hevitry ny baiboly tsy izy zany satria ahoana mahatonga amin'ny teny an'izay Koretiana 1:2 de ny teniny soratra masina hoe ny olona araka ny fanahy mamantatra zay zavatra omen'Andriamanitra fa ny olona araka ny nofo tsy mahalala na mamaky ny jato eo ary izy tsy mahafantatra lasa manao fotsampariker eo anao de tsy fantatrao inona ny tena tiana olazaina amin'iny fa mila fantatrao hoe inona marina ny tena mangata amin'Andriamanitra hoe efa atao amiko le fanahinao Jehova fa ampianaro ampanahy tsika nefa mazava ahoana ozy izy ny John 1 Jean 2 chapitre 1 Jean 2:27 de milaza an'izao tsy ampianarin'ny olona intsony ianareo izy fa ny osotry ny fanahy masina ao anatinareo mampianatra anareo inona ozy ny zavatra rehetra ny osotry n'ilay fanahy ao anatinareo tsy ho ampianarin'ny olona intsony tsy ho ampianarin'ny olona intsony fa le osotry ny fanahy mampianatra anao isan'andro n'andro zavatra rehetra zay tian'Andriamanitra ho takarinao rehefa liny ianao amin'ny tenin'Andriamanitra amin'io baiboly io de tsapa ho hitanao mihitsy zany hoe fiasan'ny fanan'Andriamanitra mampianatra anao ary mazava aminao daholo zay vakinao rehetra eo tsisy mandositra reo fa tonga de mipirinao anatin'le disque dur ao anatinao daholo zay voaray de ao anaty disque dur avy de enregistré de efa ao le fanahy masina zay ao anatinareo no mampianatra anareo mampianatra ny 20 amin'ny 1 Jean 2:20 no mampianatra anareo zay sitrapon'Andriamanitra tsika zany mahatsiatoka be le hoe zay ary ny mahafinaritra ny olona ny fiangonana moa de zay foany aza ny vehivavy tokony saromana ny lohany vao mivavaka fa tsy hanon'Andriamanitra aza manao kavina aza manao an'ity aza manao
Colossiens 2 dia mazava hoe aza mety rarana, aza mety rarana, aza mety ho tenenina amin'ity hoe aza maninona fa zany dia ariko ny zavatra ho avy satria ianao olona efa navotana efa nidiovina ianao dia eo anatren'Andriamanitra ianao olona madio ianao fa tsy zavatra ivelany apetakaona za dia tsy mampaninana manao jinina rovitra any teny problemaka satria ny antony dia tsotra ihany hoe ny anahy tsy fisehoko ivelany dia ianao henda be miantona ty amin'ny tenda ka vao hoe masina tsy le ivelany ny fahamasinana fa voalazan'ny Korintiana voalohany toko voalohany 9:7 mazava tsara ny tenin'Andriamanitra hoe nataon'Andriamanitra fahamasinana sy fahamarinana ao anareo dia Jesosy Kristy ao anatinareo. Inona ny dikan'izany? Le tenin'Andriamanitra manadio anao isan'andro ao anatinao fa tsy le ivelany karaha ohatra ny saiko hafa nefa isan'andro manao ohatra zany tsy za tsy anao slim fa andeha anao globado be isan'andro zany satria zay ny motimotiny dia andeha mba anao satroka satria mba motimotina amin'ny satroka andeha za dia zay zany ny atao hoe masina ve ny ao anatiny no masina zay le teninareo teny le hoe 1 Samuela 16:7 dia hoe Andriamanitra tsy taka ny olona raha mijery ny olona raha mijery dia ivelany ny olona tonga dia mandeha jugement ivelany io olona io non tsy io Andriamanitra raha mijery dia ao anaty ao amin'ny fo ary zay mahatonga ny hoe diovy ny fonareo diovy fa izy tsy midio hoe diovy ny akanjonareo neny zanak'Israela 7 taona nanao kapa tsy misolo maimbo froma be ndray izy miraharaha zany ka miraharaha zany Andriamanitra tsy mijery an'izany fa le fony fa raha ny tena marina rangamba raha amin'izao vaminandro fotoana farao raha amin'ny génération antsika dia kapa maimbo froma aloha soay aloha fa tsy mety manamaimbo ampiangonanao iny fa lasa déconcentré la fovay aloha tsy zay ny Andriamanitra fa le tena ao anatinao mihitsy hoe inona ny tena vokatra hoentin'le fonao zay ny zavatra tena hoe mahaliana n'Andriamanitra fa tsy mahaliana antsika olombelona ka zay le olana amin'le hoe mahaliana ny fiangonana sy ny doctrine sy ny pasteur hafa fa mahaliana n'Andriamanitra hafa zay le mahasamy hafa azy samy hafa mihitsy zany ny lazain'ny beboly sy ny beboly amboamboarina tsy mitovy io beboly amboamboarina mety mahita hoe rehefa tsy tafiditra anaty vala ianao dia efa very fa Andriamanitra tsy ohatr'izay fa tsy miditra amin'ny vala égale dia le fivorian'ny olona masina fa tsy voatery hoe very le olona rehefa tsy tonga ao fa ny olona efa fantatra Andriamanitra ny azy fantany ny azy na tsy miditra ao ary ianao rehefa tsy ianao le ataony hoe mari amin'ny feony dia efa fantatra ao zay fa ianao anatin'le hoavitra dia malala mitompo amarana ny tofoteny sady androany ozy mantsy anareo dia milazany hoe efa maty isika tamin'le fiainana momban'ny fisainantsika momban'ny ota dia manolotra ny tenantsika indray ho amin'le atao hoe ho an'Andriamanitra velona ho an'Andriamanitra satria Romaina 14:7-9 dia milaza hoe raha velona tsika dia ho an'ny tompo raha maty tsika dia ho an'ny tompo fa tsisy oloko veloko azy satria ho an'Andriamanitra maty ho an'ny rehetra izy ary zay maty dia velona ozy izy ho an'izay maty namonjy azy zany hoe sasenao maty namonjy azy izy namonjy anao dia rehefa maty dia rehefa velona teo tsika senao dia tsy velona ho an'ny tenantsika tsoky fa velona ho an'izay maty no maty ho antsika dia velona ho an'i Kristy dia zay le mahatonga ny Paoly laza mazava ny amin'ny Galatiana 2:20 hoe tsy izany intsony no velona fa Kristy no velona tao anatiko Kristy no velona tao anatiko dia zay no mahatonga antsika hoe isan'andro ianao mila manana fifandraisana aminy satria zay le tena hoe mamita tena ny olona hoe andeha isaky lahady fotsiny ny heveriny fa rehefa andavanandro dia mirakitra le akanjo diablotin mara ny lahady izy manao an'le akanjo tena veste le costume na saint le costume de saint fa ny latsinainy izy miverina indray mampiditra le manteau de diablotin zay zany zavatra ataony satria maninona ny tenin'Andriamanitra teny Jesosy angely lazany amin'ny Luka toko voalohany aoka mandritry ny andro mpiainanareo eo anatria no masina tsy ho marina ianareo zay zavatra zay tsy ho adinintsika fotoana ray fotsiny anaovantsika amin'ny fotoana ifampaherezanety fa mandritry ny andro mpiainantsika no mitsara azy tadio tsara fa ny tenin'Andriamanitra mazava ny zavatra ho atao rehetra ozy toriteny toko 12:7 toriteny toko 12:7 dia zao ny tenin'ny soratra masina hoe oentin'Andriamanitra eo amin'ny fitsarana ny zay atao rehetra nasoana ny ratsy tsy maintsy sotrita dia ahoana koa izy 2 Corinthiens 5:10 dia milaza hoe isika rehetra dia samy tsy maintsy hita toetra eo amin'ny fitsaran'i Kristy amin'ny andro farany amen ivavaka tsika
ry andriamanitra ray re tsara indrindro renay tokoa zany antso renay za fampatsiahivana izay rehetrarehetra moa dia voakasika zany avokoa ary fonana aminao ary saorana anao ihany koa satria raha tsy nampatsiahy tokoa moatsy ianao dia mandeha araka ny heritreritra sy sitraponay zahay sy araka fisainanay ankehitriny raha eo dia aoka le fanahanao zay fanampitoeranao atanatinay no anjaka tanteraka andrisenay an'le nofo zay tokony efa maty efatry ny ela fa mbola manjaka mandrisy anay hatramin'izao dia ianao no mitenena mandrakariva amin'ny alalan'ny fanahanao dia ho voninahitry ny anaranao zany andriamanitra ao amin'ny anaranao Jesosy amen.